Maromaro ny faneho-kevitra nateraky ny fampiavana-pirenena ny tanterahana teny amin'ny CCI malona ny fanatanterahana azy. Ekena hoy komity manotra ny tsy maty manota KMT ny isin'ny fihavanana eo amin'ny malagasy. Saingy ho azy ireo na misy ny ezaka fampihavanana miainga amin'ny 4F manohitra ny isin'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena izy ireo. Tsy tokony andray anjara itsony amin'ny fitantanana ny firenena ny rehetra nandatsadra na nanonga-panjakana teto amin'ny firenena. Ho azy ireo ilaina ny fametrahana ny fitsarana malo-tena anadiadiana ny raharaha ny sina famonoan'olona sy fanonganam-panjakana na commission d'enquête indépendante. Nandray anjara feno tao anatina asambomera ny komity manohitra ny tsy maty manota. Nitondran'ity komity ity tsindrim-peo ny tokony andraisana ny hevitry ny rehetra avy amin'ny fototra ary ny tsy tokony sina familian'ny hevitra no tapahan'ny mpivory tao anatin'ny vomiera. Tsy manaiky an'le tsy maty manota. Fanjakana ho tandalana ny atao ka na ny olona ataontsika hoe namono olona nanonga-panjakana mbola afaka milatsaka. Ka zay zany dia nangataka hoe atsangano ny commission d'enquête indépendante hitsara ny zavatra rehetra nitranga teto amin'ny firenena. Fa na dia misy aza ny 4F apetraky ny FFKM tsy mahasakana ny fitsarana anao ny asany. Fa raha olona efa namono olona nanonga-panjakana mbola saina milatsaka indray mandeha mety namono olona 100 izy teo. Avy eo izy mety hamono olona 200 na 1000 na 2000. Zay le zavatra tsy ekenay. Ka le fanangana tanana tiako tenenina anareo zao ohatra hoe tany amin'ny commission. Misy miteny pitarika ihany ane ny président ny commission hoe manangana tanana zay tsy manaiky fa tsy mahazo milatsaka daholo eo filoham-pirenena teo aloha. Manangana tanana ny sasany. Manangana tanana zay manaiky fa mahazo milatsaka reo dia misy manangana tanana be dia be. Dia mahazo milatsaka daholo zany. Dia hoy izy aho tamin'le président de commission hoe tsy mety le zavatra ataonareo satria hoy izahay tsy hoe mahazo milatsaka na tsy mahazo milatsaka fa rehefa tafitsangana le commission d'enquête indépendant zay nresahana teo. Nilaza ny KMT fa tokony tsisy latsaka ny sosikevitra rehetra narosiny mpivory nandritry ny 5 andro teny amin'ny CCI Vato. Rehefa natao nefa ny fanolorana n'ireny ventikevitra regny maly zay le ahiahy tsy havanana lazainay anareo dia lasa ohatrany misy latsaka misy zavatra ohatrany hitanay misy fiovana zay le ilazanay hoe ny ahiahy tsy havanana fa nareo moa omena rehefa avy eo hoe retoreto ny zavatra tapaka isaky ny commission amin'ny commission zay nisy anay mba ahafahany filoham-pirenena fa apetraka amin'ny fahendreny moa hijery azy ohatra raisiko ohatra mahakasika ny hoe lalam-panorenana misy ny teny hoe vaina ny lalam-panorenana dia misy tonga dia manao tery vai mata hoe tsy maintsy miova amin'izao nefa ny tany amin'ny commission mazava tsara hoe mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena any amin'ny 2018 zay vao tokony isy fifidianana lalam-panorenana fa tsy atao petatoko lava io zany hoe atao ny famolavolanana ny lalam-panorenana alefa isam-paritra fantatry ny vahoaka daholo zao ny article zao ny article zao zay vao miverina aty amin'ny conseil de gouvernement miverina any amin'ny faritra indray mandeha zay zany hoe manana fotoana lava zany handinihana azy ny vahoaka sy ny teknisianina zay vao miroso amin'ny fifidianana ny lalam-panorenana. Ary ny tolo-kevitra rehetra ao anatin'izany ny tokony tsy isin'ny tsy maty manota sy fananganana ny fitsarana malo-tena anadiadiana ny raharaha ny sina famonoan'olona sy fanonganam-panjakana dia ho tonga any amin'ny filoham-pirenena izay tompony fanapahan-kevitra.